Indrindalana tamity fifananam-pirenena ho an'ny sokajy NA halasy vavy ihany koa dia tanterahana ihany koa ny fivoriam-be ara-potoana ny AGO izany ho an'ny fédération malagasy ny tia-taranja basketball ity tamin'izany indrindra no mbola nanoloran'ireo ligue paritra misa 7-20 ny fitokisany 100 isanjato ho an'ny ekipa ny fédération tarihan'ny filohan'ny Jean-Michel Ramarson izany tsy tonga niatrika izany fivoriana izany kosa ny ligue ny tasy sy ny avy any Anosy. Vita somatsara tokoa moa ny assemblée générale ordinaire sady fiafarany ty mandat ty natao androany teto amin'ny palais des sports zany. Zavatra maromaro ihany zany no dinihana atao fa ny lehibe voalohany moa zany dia ny ataontsika hoe ny rapport nataon'ny fédération momba ny activité 2012 ary indrindrindrindra ny rapport fin de mandat satria ny statut-ny fédération moa zany dia mangataka an'izay rapport fin de mandat zay mba azahoana an'le quitus fin de mandat dia vita moa ny rapport dia nataony quitus dia vita moa zany quitus 100 isanjato nanaiky ny rapport nataon'ny comité exécutif zany akoatran'izany dia nisy ihany koa ny rapport samihafa nataon'ny ligue zay nampisehono ny zavatra nitranga tany amin'ny faritra rehetra tany sy ireo ataontsika hoe fiovana entina indray amin'ny taom-baovao amin'ny règlement ny fin compétition fédération ary ny farany dia famaritana ny programme d'activité amin'ny herintaona na dia hoe isy élection ary amin'ny herintaona tsy maintsy mifaritana ihany ho any zay olona hitondro ahafahana ataontsika hoe mandrindra ny asa atao amin'ny herintaona zay ngambany momba ny AGO fa dia ny fédération moa natao ary ny AGO dia mbola anatin'ny activité tokoa ary mbola hitozany activité zany ny herinandrotsika rehefa vita ty assemblée championnat national ity dia mbola anana programme mavesatra koa zany hoe ny FIBA 33 sy ny All-Star Class. Raha championnat nationaux ny ankapobeny aloha dia maro dia maro tokoa vita tanteraka 100 ireo championnat nationaux zay voafaritra ny programme d'activité lanina tamin'ny taona lasa iny zany dia vita somatsara ary miafara amin'ity NA ty ny mamarana anazy. Raha ity championnat NA manokana ity dia rahantsika mahita io zany fa ny azo singanina voalohany dia ny eo amin'ny sikajy vehivavy azo lazaina zany fa tafaverina eo amin'le NA vehivavy tsika zao zay mbola taona maro tsy misy ny compétition NA mavesatra ohatran'izao ny vehivavy zany hoe any finale dia efa misy ekipa efatra tena miady. Taloha dia somary nandeha sens unique ty compétition ty nametrahana ny sokajy NA io zany dia hita fa na mpiakatra ny lenta ny sokajy vehivavy io na dia mbola hita ary fa taona voalohany ty dia manantena fitohizana zay zany fédération. Eo amin'ny sokajy lehilahy dia azo lazaina fa vokatry ny fandalovany afro-basket teto dia nandroso ny sokajy lehilahy na dia tena tsy azo lazaina hoe nandroso be ary ny avo lenta teknika fa azo lazaina kosa fa nisy fiatsarany satria manana match azo lazaina amin'ny ekipa enina na fito tsika tena match ouvert na dia miavaka ary ny ekipa roa dia misy hitantsika fa nisy hatramina prolongation rovo na azo victoire misy prolongation zany hoe fanentana zany l'ekipa mahatsara ny niveau zay na zany na tsy zany ary nefa dia mbola misy ezaka maro zay moa nyresahana fehany tao amin'ny rapport de fin de mandat teo hoe raha tena navita organisation na compétition fédération misy asa ngeza be miandry azo kosa eo amin'ny resaka teknika fanatsarana ny avolita teknika fanatsarana ny fiofanana fanofanana nreo technicien na arbitre na entraîneur indrindrindrindra ny fananganana ny centre sportif zany ahafahana manofana toy totsika hoe regroupement continu na athlète tanora zay ngamba ny azo lazana zany zany programme azo resahana daoly fa azo lazaina zany fa mbola betsaka ny asa miandry atongavatsika amin'ireny niveau ny firenena afrikana ireny zay tsy afenina fa tena manao investissement tokoa ao anatin'le taranja